dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana misy antoka indray. Toa mazatra dia mirary soa sy mirary tsara antsika valindahy izay amin'ity fandarana ity. Samy ahitantadiaviny, samy azo izay ilainy. Ary toa mazatra dia milaza foana hoe ataontsika fiaraban'ny masoandro izy ity ka samy mateky ny tsirakiraka na ny an-trano anao na ao bazary n'aiza misy anao dia aza tiany fa mirary soa sy mirary tsara amin'ireo izahay. Androantsika araka ny hitantsika dia misy vahiny anankiray nanasa vahiny izay araka ny fafila zany isanandro isanandro hoe mitongava ka nisy anankiray ity zany tonga dia madamy onjy faly miarabanao mampandrinjy. Falinakaba misy anay ary falinakaba ny fijery rehetrarehetra amin'izay fotoana. Madamy io moa zany dia ao amin'ny ety events mbola nazavainy any zany zay rehefa avy eo fa dia miarabantsika aloha. Tamin'ny farany iny tsika dia niresaka momba ny taona sy ireo toetra efatra. Ny afo, ny rano, ny tany, ny rivotra ary ny rano. Dia zay zavatra zay zany nazavaintsika teo amin'ny taona anankiray dia mivaky anankiroa, misy ny tany, misy ny rivotra. Amin'ity taona ity ary zay zavatra zay milaza izay zavatra rehetra mikasika varotra, mikasika tsena, mikasika fifanankalozana, fifandraisana, fianarana dia hita amin'ny tapany faharoa amin'ity taona ity. Nanazava ihany koa tsika ireo fifandraisan'ireo olona tsirairay amin'ity taona ity hisongadina bebe kokoa zareo amin'ny sehatry ny varotra sy ny fifandraisana ary fandresan-davitra amin'ity taona ity. Izay no nahatonga anay zany nakavahiny anankiray androany izay ao anatin'izay sehatra tanteraka izay hoe sehatry ny fifandraisana, sehatry ny varotra, sehatry ny manodidina an'izay hevitra izay efa nivoizitsika nandritry ny 2 herinandro, 3 herinandro izay hoe ohatran'inona moa izany toetra natany izany sy ny zavatra misy mikasika izay, ohatran'inona moa izany toetra na rivotra izany sy ny fifandraisana an'izay fifandraisana, varotra, fianarana. Dia izay zavatra izay zany nahatonga anay nanatona an'izareo amin'ny ety events nanontany azy ary niaingoty azy mba tongava fandarana mba ahafahana maneho sy manoro zany hoe inona ny atao hoe ety events, ahoana zany fipetraka izany hoe fifandraisana sy ny toetra. Eny madama, inona ny atao ety events? Ety events dia karakara braderie, tsy voatery braderie ihany fa eo ny cabaret, misy vacances, maromaro tsy voatanisa ilay izy. Zay zany aloha nomentsika cabaret misy dia ny braderie moa efa hitantsika fa nolazainy teo iny. Ary inona ny andraikitra anatin'izay zavatra ny andraikitra izany dia directrice ety events. Izy zany no ataontsika raha ohatra ka misy ilana an'izay ety events zay araka efa directeur mila cabaret tsika voalohany mila braderie tsika, mila animation tsika zany dia efa ao anatin'izay sehatra izay mihitsy ry zareo. Raha ohatra ka hazavainao tsotsotra zany dia zatsy azo hazavainao tsotsotra hoe zany hoe aiza ho aiza ny misy anareo amin'izao fotoana izao, inona ny zavatra tianareo atao amin'izao fotoana? Ny zavatra ataonay zany aloha atsiatsy dia misy braderie izay mikarakarainay amin'ny la mairie, dernière mairie en face Carmelier. Misy braderie izay mikarakarainay amin'ny fotoana io amin'ny 20 au 25 juin. Amin'ny la mairie, amin'ny parc devant la gare zany, amin'ny la mairie derrière gare en face Carmelier. Et le 21 hatramin'ny le 25 juin. Zay zany le braderie karakarain'izareo zany inona atao ny zavatra mety hitantsika anatin'izay braderie zany? Be dia be zavatra hitantsika rehetrarehetra, ny ao ny sakafo, ny lamba, eo koa ny kojakoja an-dakozia, ny voninkazo, ny kilalao-n'ankizy, ny décoration, be dia be tsy voatanisa. Mety misy resaka média zany télé, téléphone, radio, mety itsy zany? Ao daholo ny sakafo, dia inona ny tena tanjonareo amin'izay fandaharana, izay programme, izay hoe braderie izay karakaraina? Ie, ny tanjonay amin'ny ety events zany fampiorana amin'ireo mpanjifa sy ny mpivarotra amin'ny toerana anankiray. Ary koa mba ho fampahafantarana an'ireo mpivarotra izay mbola tsy fantatry ny mpanjifa ety Tavatavy na koa izay vahiny avy any lavitra. Mifanakaiky zany ny mpanjifa sy ny mpivarotra zany hoe fotoana anankiray zany ihaonantsika rehetra raha manana entana ianao zany dia entinao ao
raha andeha hividy entana ianao zany a dia tongava ao. Efa nambarany teo moa zany misokatra ilay izy ary ao daholo zany resaka mety azy resaka sakafo resaka lamba kilalao-monjaza tolo manodidina zay zany dia hitantsika tsy voafetra eo ihany zany fa misokatra tanteraka raha ohatra izy ka nanazava tamintsika zany zay hoe ny mpanjifa sy ny entana ary ny mpividy dia ao amin'ny toerana anankiray dia efa nilazaina antsika teo moa zany hoe efa hitantsika zay rahantsika mahita zay ao ampitan'ny lagara ao afaran'ny lamiriny daty zany dia efa nomeny tsara. Inona dao ny fomba fiaraha-miasa azo atao amin'io? Be dia be ny azo iaraha-miasa ka raha ohatra ka nareo manana zavatra tianareo ka hoe asehon'ny olona io dia afaka manantonana ianareo ohatra hoe afaka banderole ahafahanay maneho ny maizy anareo dia afaka miara-miasa zany hoe amin'ilay banderole zany dia teo zany dia anaran'ilay société na anaran'ilay olona afaka ataonay daholo dia ina koa ankoatran'izay banderole zay mety hitana afaka na t-shirt na izay mety ahafantaranareo dia afaka ataonay daholo amin'io afaka miditra koa nareo afaka manao an'izany fanehoana zany hoe reto ny zavatra wasehonay dia mety daholo afaka manao publicité zany le olona maneho ny maizy azy amin'ny alalan'ny banderole amin'ny alalan'ny affiche raha ohatra toerana fotsiny ilain'ny olona zany dia azo mety akoa dia afaka maka spontsika zany afaka maka toerana anankiray tsika anehoana lezy afaka manao publicité zany tsika amin'ny alalan'ny banderole amin'ny alalan'ny affiche amin'ny alalan'ny hainao manjery ihany koa. Zay zany ny endrika ahafahantsika mifandray amin'izy ireo zay zany ny endrika ahafahantsika manatona an'izy ireo zay zany offre mety hitantsika aminazy ao zany dia ny stand rehefa roa publicité rehefa telo dia zay rehetra zay mbola mety azo tarina zany zay misy zavatra azotsika mbarina mifakatra zay le zavatra tsika mbara dia manintana antsika ireo exposant zay rehetra eto Tamatavy mba handray anjara ny fotoana. Aiza toy zany mety ahitanareo ahoana ny fomba ahafahana ny contact anareo zany raha ohatra hoe zay zany le offre omenareo dia ahoana ny ahafahana ny contact? Ity misy laharana 034 32 314 84 averikely 034 32 314 84 na koa nareo mandeha aty amin'ny centre Koloaina aty amin'ny cité Procops. Zay moa zany efa misy fiaraha-miasa matoy izy eto androany mividianay dia misy zay fiaraha-miasa akaiky zay afaka manatona anareo afaka manome information anareo zay dia zay ihany koa efa voalaza an'izay zany le numéro téléphone fa ny tena malaza zao madama dia Facebook tena miparitaka eran'izao tontolo zao alefanao indray matetika mba manana Facebook Mana izay ka ety event zay mihitsy ety event zany hoe ankoatra ny fiainana aminay zany fanatona anazy numéro téléphone dia misy zany zay le Facebook ahitana hoe ety event araka ny voalazako teo zany dia hoe endrika anankiray eo amin'ny resaka varotra tsena fifandraisana no misy antsika androany nanambara zany dia zavatra zay fa hoe votsika ny olona anankiray manana toetrana rivotra ny olona anankiray manana toetrana intellectuelle communication relation aiza hoe izay relation zay amin'amatana tena misy zay zavatra zay ao amin'ny fiainana tena betsaka mihitsy ny relation ka izay mihitsy ny ampanaovanay an'ity ity event ity mba mifanay manao an'izany mameza endrika hoe ohatra inadolo ohatra ny activité fa nataonareo nahitana an'izay fifandraisana zay tena be dehibe ohatra hoe izay efa ny organiser misy vacances zany tany Vatomandry zay zany ray zany dia tena fa betsaka na ny ireo mpitondram-pahefanana tonga tany nasainay dia endrika ohatr'izany dia efa anazava ianao dia hoe misy cabaret misy cabaret ao koa zany efa misy koa cabaret eo amin'ny resaka varotra misy endrika varotra rehefa efa misy varotra tena efa be lehibe mivarotra anatanay dia koa ny amin'ny resaka mobile money efa manana izany daholo mobile money varotra cabaret misy braderie zany zao tatsika amin'izay zany dia endrika hoe rehefa ohatra tsika manana toetrana rivotra dia manana possibilité be da be eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny fanakalozana eo amin'ny
fomba anehoana ny varotra zay mazava tsara zany amin'izay fotoana izay hoe ohatrohatran'izay le endrika azavaintsika eto amin'ity fandaharana ity ary zay ihany koa zany endrika hitantsika avany hitantsika tsara fa tsy mifantoka amin'ny zavatra anankiray zany zareo fa mifantoka amin'ny zavatra maromaro zay misy ny limonet misy ny cabaret misy ny misy ny braderie amin'izao fotoana zao ary misy varotra hafa akoatran'izay rehetra zay zany manazava zavatra zay fa manana possible efa ela ve narena an'izay zavatra efa elaela ihany zay manao an'izay fa ty indray mitoraka ty zany zay vao tena hoaseho be amin'ny vahoaka ny tamataro le izy dia izay manovanay amin'ity première édition ty mba tiana mifantatra rehetrarehetra hoe zao ny etiavena raha mikarakara zavatra ho hitanareo tsara hoe zany zay zany hoe hitatsika tsara zany ozy ny dia laza ihany koa zany hoe sambany voalohany ity zany fa mbola misy manaraka ie mbola misy manaraka ka mbola hoavy araka voalazany te hoe mbola ho avy manana eritreritra ve nareo hiara-iasa amin'olona na hisokatra amin'olona na ohatran'izay tena misokatra ho anareo mihitsy ny tsy evena raha ohatra ka hikarakara zavatra nareo raha hisy hiara-iasa aminay manantona anay nareo mandray an-tanandro izay amin'izany fiaraha-miasa zay zany arak'izay voalaza zay dia misy ny fisokafana ho an'ireo olona zay te hiara-iasa amin'ny efa natoriny atsika teto zany ho vinitsy nanomboka ny asa inona ny asa nataony inona ny mbola nataony inona ny expérience efa misy amin'izy ireo ary nambariny ihany koa hoe reto ny zavatra atolotra mitendray mitoraka ity reto ny efa natoriny taloha ary amin'izao fotoana zay zany dia hoe misokatra ny fiaraha-miasa raha misy mangetahita fiaraha-miasa amin'izy ireo zany misy ny olona te hiara-iasa akaiky na te hiditra amin'izay le resaka hoe fiaraha-miasa zay dia efa mena tele numéro téléphone mena ny facebook mena ny toerana ionana amin'izy ireo dia afaka manatona avy hatrany nareo fandaharana misandratra moa zany dia efa ny ela dia ela ny tena misokatra lalandava amin'ny fiaraha-miasa amin'ny olona rehetra partenaire anankiray zany androany no fa hobetsaka antsika ho partenaire aza dinareo fa mbola ao anatin'ny misandratra ao anatin'ny zay organisation zay zareo ao anatin'ny média resaka foana zay média misy ny Sera Studio zao zany Ety Events ary mbola maro mbola ho avy ka dia manentana antsika rehetra zany hanamafy tosoka an'izay Sera Studio Ety Events fandaharana misandratra afaka manatona reo zany fa misokatra tanteraka ny barabarana tanjona arak'izay voalazana zay dia hoe fampionana ny mpanjifa sy ny mpovety ary ny toerana anankiray ahitana ireo entana isan-karazany ary maro ny endrika efa nanehoana izy teo dia zay ny azonay atolotra androany mieritreritra zay manaraka indray invité karazany endrika hafa amin'izay le fomba fanehoana ny toetra fanehoana ny asa tontolo manodidina ny asa tontolo ny fiainana andavanandro sy ny toetra nanantsika dia mametraka vion andrafiana mametraka fisarana antsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana mametraka ny teknisiana rehetra zao ambadika caméra eo mitsikitsiky tsara izy io ary mametraka antsika rehetra misaotra na madamonjy ie misaotra misy alay koa misaotra antsika rehetra mieno sy mijery an'ity fandaharana ity ary manasa antsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny braderie io mitsidika ny zavatra tany Ety Evena izy efa nambaranteny misy ny fiaraha-miasa azo atao sakana ny vola zany mety azo atao zany hoe mety tsisy vola ianao sanatry ny vavany zany fa misy fiaraha-miasa azo atao foana hoe inona ny andraikitra mety azomenanao raha tonga izay fotoana zay zay fa dia amin'ny herinandro indray manao misimisy engany isy vahiny hafa indray tsika mentsika eto mba ahafahantsika milaza ohatratra ny inona zany tontolon'ny saina sy ny tontolon'ny fiarahamonina zay fa dia amin'ny manaraka indray manao misaotra tompoko